Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika riavako malalatra ity alatsinainy fa 9 ny volana Mey ity. Ny avoalahatra ho mofinainantsika anio dia ny bokin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany toko 10, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 19. Menaran'i Jesosy. Ary Samoela nitondra tavoara feno diloilo, ka nanidina ny diloilo tao andohan'i Saoly, dia nanoroka azy ka nanao hoe: tsy nanositra anao va Jehova mba ho mpanapaka ny lovany? Rehefa misaraka amiko ianao anio, dia hita olona roa lahy eo anilan'ny fasandrahely, eo amin'ny faritanin'ny Benjamina, ao Zelza. Ary izy ireo ilaza aminao hoe: efa hita ny biriky izay nitadiavinao, ary indro tsy ny biriky intsony no heverin'ny rainao fa ianareo kosa indray no ahiny. Ka hoy izy: ahoana re no ataoko ny amin'ny zanako? Dia androso hiala ao ianao ka ho tonga eo amin'ny hazo terebita ny tabara, dia hifanena amin'ny olona 3 lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betela. Ary ny anankiray mitondra zanak'osy 3, ny anankiray mitondra mofo 3, ary ny anankiray mitondra divay 2 tavoara. Ary iarahabanao ireo sy anomenao mofo 2, dia ho raisinao amin'ny tanany zany. Rehefa afaka izany dia ho tonga any amin'ny kibean'Andriamanitra ianao, izay misy ny miaramila ny Filistina. Ary rehefa tonga ao an-tanàna ianao dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray midina avy ao amin'ny fitoerana avo mitondra ny lokanga sy amponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany, dia aminany ireo. Ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova, ka hiara-maminany aminy ianao, dia voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra no mombanao. Ary ianao hidina eo alohako ho an'ny Gilgala, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana, ka afotoana no itoeranao mandra-patongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay ataonao. Ny ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fotoana nanosorana an'i Saoly ho mpanjaka sy ny antombohany zany andraikitra izany no asehony ity Samoela voalohany toko 10 ity. Zary tena antsipiriany no hanazavan'ny bokin'ny Samoela ny zavanitranga taoriany nanosorana an'i Saoly ho mpanjaka. Asehon'ilay andin-tsotra masina amin'ny andininy 2 manao hoe: raha misaraka amiko ianao, ho isan'i Samoely io, dia izao avy ny zavatra hitranga. Voalohany dia hita olona roa lahy ianao avy eo amin'ny fasandrahely, ary ireo olona roa lahy dia ilaza hafatra aminao, matsy an'i Saoly zany io, fa hita ilay nitadiavina, hita ny biriky. Dia ao aorianan'io dia hifanena amina olona 3 lahy indray ianao, izay andehanao amonjy ny fihaonana amin'Andriamanitra, hiakatra any amin'Andriamanitra any Betela. Ireo olona 3 lahy ireo dia hitondra zanak'osy 3, divay 2 tavoara ary mofo 3. Hizara aminao ny mofo ny anankiray ary anomenao mofo 2. Ny fahatelo dia rehefa tonga any Gibea ianao dia hifanena amin'ireo mpaminany maro, ary dia hilatsaka aminao ny fanahan'Andriamanitra. Antsipiriany mihitsy ilay filazan'i Samoela ny zavatra hitranga, ny zavatra ho avy. Misy filozofia na fomba fisainana filozofika ampianarina antsika teo amin'ny fahatanorana, dia antsoina hoe déterminisme. Antsoina hoe déterminisme dia fomba fampianarana, fomba fijery na fomba fisaina, izay manazava fa mifamatotra ny
fitrangan-javatra amin'ny famatitra amin'ny zavatra teo aloha. Vokatry ny fihitarany antsoina hoe filozofia ny antony sy ny vokany, ny cause sy ny effet, dia rehefa mitambatra ireo fomba fijery ireo zany hoe ny fifandraisan'ny antony sy ny vokany hoe ny zavatra rehetra mitranga ankehitriny de nateraky ny zavatra omaly, ary ny zavatra hitranga rapitso de ateraky ny zavatra mitranga androany. Tsy misy zany ny antsoina hoe kisendrasendra na azara amin'ny determinisme, fa ny zavatra rehetra dia efa nateraky ny zavatra omaly ary vokatra lojika amin'izay zavatra omaly fotsiny ny mitranga androany, ary vokatra lojika ny zavatra mitranga androany ny hitranga rapitso. Zay ny antsoina determinisme. Dia foana ho azy na mifanohitra ho azy amin'ny ireo ataontsika hoe fomba fijery mandala ny fahafahan'ny olombelona hisafidy na hanao zavatra na tsy hanao zavatra, ity ataontsika hoe determinisme ity. Betsaka ireo mpieritreritra, ireo penseur zany, izay manda ity ataontsika hoe determinisme ity hoe antsy mariny zany, satria mifanohitra amin'ny atao hoe fahafahana. Ny fahafahana de zao, ny olona afaka mananteraka izao na izatsy, fa tsy voatery hifanohy amin'izay fitrangan-javatra omaly na ny vakomaly, fa de malalaka ny olona, zany hoe tsy voasolotra meloza izay ataon'ny olona na zay hitranga amin'io avy. Ary dia betsaka moa raha eo amin'ny tantarany ataontsika hoe filozofia, de betsaka tsy hoe vitsy akory ireo olona mpieritreritra ambony nanatsaina nandala ny determinisme. Mahafantatra ny Laplace tsika zay isan'ny fizisianina nahay be de be ny teorian'ny Laplace zay ianarantsika any amin'ny fizika na any amin'ny astronomie. Nampty ao anatin'izany Freud ohatra, izay isan'ny fantatsika Sigmund Freud, napiditra ny momba ny determinisme ao anatin'ny sciences sociales, tsy izy ihany. Emile Durkheim, izay isan'ny sociologue na olona mpandinika ny fiarahamonina, de ao anatin'ny fironana determinista, betsaka izy ireo, fa tsy vitsy akory. Nary Leibniz tsara de mbola azo lazaina onoroana tam'izany ihany ireo mpampianatra mathematiciana. Fa izay tena hisarihana ansaitsika amin'ny resaka an'izany tsika dia toa mifanindry na toa mifanindry andalana amin'izany fomba fizary zany ve ity zay tantarainy Samuela eto ity, bokon'ny Samuela, hoe rehefa avy nanositra any Saoly ho mpanjak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Samuela, dia nisy tsipirian-javatra maro samihafa, tena tsipiriany mihitsy. Manao hoe raha vantany vao misaraka anto emiko ianao de izao avy no hitanao. Eo amin'ny fasandrahely ianao, anjely za, de hifanena amin'ny olona ianao, de hiteneminao le olona hoe de izao no valinao azy. Rehefa mandeha kely indray ianao de hifanena amin'ny olona telo lahy, de izao no zavatra eny am-pelatanan'ireo olona telo lahy reo, de izao no teneninao, de izao no raisinao, de kelikelyndreo hifanena amin'ny mpaminany maro izay misy mitondra lokanga, amponga tapaka, tsipiriany mihitsy. De aveo ilatsaka amin'ny fanamasina. Avako malala eto ny soratra masina de te hanazava amintsika, tsy hoe manaraka ny filozofia deterministe loatra ny soratra masina, tsy zany, eken'ny soratra masina mihitsy, fa ny fiainan'ny olona de voalahatra araka Andriamanitra no mitondro zao rehetra zao, ka misy zavatra andaharan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona. Na de mandala ny fahafahana sy ny safidy malalaka koa aza, nefa ny fivavahana kristiana sy ny baiboly. Ny baiboly de mahazava fa misy safidinao. Matoa ianao voavonjy de ny safidiny io voavonjy, ary matoa anao very de misy safidiny io very. Zay de efa tsy deterministe. Zay fomba fijery zay hoe enao ny tompona andraikitra amin'ny fiainanao hoe ho voavonjy na tsy ho voavonjy, satria ny safidiny ino anao na tsy hinao ny Jesoa. Famonjena nataon'Andriamanitra efa vita tao amin'ny Jesoa, fa ny safidinao ny hoe handray sa tsy handray. Izay safidy zay de efa mifanohitra amin'ny filozofia deterministe, zay hoe tsy safidy tsony. Io zany avako malala no tiana hotsaivina ihany koa, nefa hoe misy koa nefa ny tena fandaharan'Andriamanitra atsipiriany mihitsy amin'ny fiainantsika. Misy zavatra mahagaga zay alahatr'Andriamanitra araka ny sitrapony amin'izay azo atsika. No zany de amin'ny lafiny ilany baiboly misy fotoana
fitsofoan'Andriamanitra ao anatin'ny tantara ka mametraka maridalana ary nitarika atsika hanaraka lay lalana mahafinaritra tia nitondrana atsika. Fa misy fotoana koa nefany hajain'Andriamanitra ny safiditsika. Fa na ahoana de izao, na dia manao fitarihan-dalana azy Andriamanitra mahatonga antsika andeha any amin'ny lalana marina sy mahitsy, ary na de manome safidy ary Andriamanitra am'izay tiatsika hitondrasa fiainantsika de izao, tsy safidin'Andriamanitra kosa ny hitarika atsika na ny hitondra atsika ho any amin'ny fahavoazana. Na inona de izao tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny fahavoazana na ny fahaverezana eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha toa ka somary mandrofosera atsika ny amin'ny fandalinana ity bokin'ny Samuela voalohany toko 10 ity, dia betsaka manan-karena be ity perikopa ity, betsaka ny zavatra azo hakana lesona ny amin'ity andinitsy ohatra masina ity. Afaka maka lesona politika, afaka maka lesona ara-toe-karena, afaka maka lesona ara-panatsotra fotsiny zao, ary mety ho ara-panabeazana koa ara, satria zanak' Soleto, zanak' Kisy, izay ny raha indrainy hitady boriky very. Ary dia azo takarina amin'izay hoe zanaka nitady boriky very ny fankatoavan'ny Saoly andrainy, zay mazava io, ny fankatoavan'ny Saoly andrainy de nahatafitany Saoly. Raha ohatra ka raisitsika amin'ny lafiny fanabeazana tsotra fotsiny zao, very ny boriky ny Kisy any anaran'ny rainy Saoly, boriky vavy lay very. Mahasarotiny mihitsy ny olona ny hoe boriky vavy satria mbola hiteraka, hakana taranaka, de sarobidy ny boriky vavy. Andininy 7 am'ty toko 7 ity. Dia nanafatra ny Saoly ary i Kisy, mandany ianao mitondra tovolahy anankiray de lasa ianao mandeha tadiavo ny boriky vavy. Raha ohatra ka tsy nanaiky ny hiradrainy Saoly de tsy nitrangy ity tantara ity. Raha izay anao zany makafakana azy. Fa satria Saoly nanaiky ny hiraky Kisy izay fanekeny Saoly ny ataontsika hoe ny hiradrainy zay, nahatonga zavatra be dehibe mihitsy. Satria ny tombo efa niteny tamin'ny Samuela manao hoe milamina ianao, fa ho asehoko anao rahampitso ilay ho mpanjakan'ny Israely. Fa miomany ianao rahampitso, fa izao ataoko miona aminao izy rahampitso. Ny boriky zany omaly ny very. Anio Saoly no iona amin'ny Samuela hosorana mpanjaka. Lay fahaverezan'lay boriky zany, eto de izao, tsy Andriamanitra nahatonga an'lay boriky very, mazava io. Fa le boriky nahatonga le boriky very, fitadiavana le boriky very no nahatonga any Saoly iaona tamin'ny Samuela. Ary Samuela koa rehefa nandreny tenin'Andriamanitra de efa niomana izy zany, hoe rahampitso zany no iaona am'izay olona hosorana ho mpanjaka ka dia miomana de nakato Samuela. Samuela mihitsy de mahagaga ny fankatoavana an'Andriamanitra fa mpaminany izy. Dia avy hatrany de niomana izy zany, niandry ny fahatongavany Saoly izy. I Saoly any am-pitadiavana boriky tsy mieritreritra mihitsy hosorana mpanjaka izy rahampitso. Ny boriky ny nahamay an'i Saoly, fa dia nandeha fotsiny izy nitady satria ny raha andrainy. Hoy tsika manao hoe lesona avy hatrany. Fa ny fankatoavana ray aman-dreny de mitondra ny olona ao amin'Andriamanitra, mitondra ny olona ho ao amina toerana mety aminy. Tonga mpanjaka moa zany Saoly eto. Zava-dehibe zany zay lay fankatoavana ray aman-dreny zay. Fankatoavana ilay toromarika lay zavatra tiany ray aman-dreny atao. Ray aman-tsy moa ny ankizy de mieritreritra foana am'izao andro antsika zao manao hoe antsy ray aman-dreny nge efa has-been, efa tsy izy tsony, efa nilozan'ny toetrandro, efa tsy araka rotsony ny zavatra maro isan-karazany. Dia betsaka ny na tsy mankatoa aza, de betsaka mihitsy no tsy vitany hoe tsy mankatoa fa mandà. De eto no ampianarana soatra masina antsika fa ny torohevitra ray aman-dreny dia mahasoa
io na marina tonga tenin'ny tolo malagasy ny tolo malagasy moa mandinika amin'ny fiainana na inona lazaina de manana fahendrena ny tolo malagasy tsy velona tetona ny anarivo taona ny malagasy raha tsy nanana fahendrena matoatsika mandova toetsaina sy fomba fisaina ny fiarahamonina ohatr'izao dia satria io ray aman-drentsika teo aloha de nanana fahendrena ny zavatra nosimbatsika tao anatin'ny zatro taona farany aza ny tena naharatsy endrika ny fiarahamonina malagasy tsika tsy miteny akory manao hoe de nety daholo nataon'ny ray aman-dreny tany aloha ny fanompo-tsampy zany ekitsika fa tsy nety fa misy lafi ny zavatra betsaka vokatry ny fandininy ntsony hoe fiainana de misy zavatra zay marina ny fotoana rehetra tahaka itony tenin'ny tolo malagasy tony manao hoe nianatra aman-dreny a de tahaka ny tsipako ombala asa mbola fantatry ny ankizakehitriny ihany ny hoe ombala ary rehefa tsy fantany ny ombala de tsy fantany koa ny hoe moanahoana moa ny tsipaky ny ombala fa zany de fantatry ny fiarahamonina taloha zany hoe manahoana rehefa tsy pahan'ny ombala ny olona de hoy ny tenin'ny tolo malagasy manao hoe tahaky ny tsipako ombala tahaky ny daka zany daka ny ombola zay ny azahoany azy samy hafa mantsy tsy de tena mitovy loatra ny dikany teny hoe daka sy tsipaka daka makany aloha ny tsipaka makaty aorina fa tsy de tena aitsony moa ny manavaka an'zany zany hoe ny mitsipaka de fa lasany aloha ianao fa le zavatra tsy pahanao atosika eo makany arina anao fa raha mandaka ianao de le zavatra atosika ao makany alohanao fenao ndray ty arina eny mety ny teny malagasy mo efa tsy de tena itsony ny mampiasa azy dia eo zany ny tolo manao hoe tahaky ny tsipakombala ny ombala tsy mandaka ny olona ny mandaka fa mitsipaka izy satria tsy makany aloha ny takany dia hoy ny tolo manao hoe rehefa tsy pahiny iny ombala iny ianao de zao raha mahavoanao iny mahafaty fa raha tsy mahavoanao iny faniny ianao dia hoy izy manao hoe nianatra aman-dreny tahaka zany fa peritreretana atsika vokatry ny fandanian'ny fiainany zany fa eto lay anatra aman-dreny na raha ny Saoly de tonga niona tamin'ny Samoely izy nosorana mpanjaka hoy tsika hoe betsaka ny efim-panahy azo alaina amin'ity andininy ity manan-karena de manan-karena mihitsy azo tsika alaina koa ny lafiny ara-politika hoe zany olona ho mpanjaka zany tahaka ny Saoly olona hosorana ho mpanjaka meloa ny atongavany ho mpanjaka meloa ny andraisany an'zany andraikitra mahampanjaka zany de teny fanalahidy mihitsy ny andininy fahavalo na ny andininy fahenina ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-maminany aminao de ovaova olom-baovao ianao zany hoe ny olona apetrak'Andriamanitra hitondra napetrak'Andriamanitra ndray andraikitra de zao olona miova fo olom-baovao manana fijery tsy fijerina mpiandry biriky tahaka ny Saoly fotsiny ihany zay zava-dehibe fa manana fijery manokana mihitsy zany olona hitondra izany ary zany olona hitondrany de olona manana ny fanahin'Andriamanitra hoytsika hoe betsaka ny arena azo ho alaina amin'ity andinitsy ohatra masina vitsivitsy ity azo jerena milafina raha toe-karena mihitsy koa azy sy ny sisa rehetra fa andehantsika aka evi-panahy vitsivitsy ry afako malala aka evi-panahy vitsivitsy ny amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra andeha atao hoe enao lay mpanompon'Andriamanitra eto andeha atao hoe za andeha atao hoe isika lay mpanompon'Andriamanitra ahoana kay ny fomba fitondran'Andriamanitra atsika ny apetrakitsika voalohany indrindra aloha aty am-piandohana de izao ry havako malala ny olana inona ny olana vahany zany marimarina kokoa ity Samoela voalohany toko fafolo ity raha mahafena ny mpanompon'Andriamanitra de izao misy lafin-javatra zay mety tsy fatatsika hitondran'Andriamanitra ny fiainatsika move fantatrao daholo ny zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainanao fantatrao daholo ve ny zavatra hitranga amin'ny ampitso sy ny afaka apitso move ampoizinao avokoa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao de ny valiny tsy ampoizinao avokoa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao zay ny voalohany apetraka ity Samoela ity betsaka ny zavatra tsy ampoizina mitranga eo amin'ny fiainana ary tsy ampoizina
andrasan'andriamanitra sy tantanin'andriamanitra, tsy ampoizina izay planin'andriamanitra, tsy ampoizina izay arindran'andriamanitra tsy fantatritsika. Zany hoe misy lafin-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika na zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsy ampoizitsika fa zavatra tantanin'andriamanitra. Mety misy asa tsy neritreretitsika mihitsy tao amin'ny fiainantsika fa de lasa manao an'ilay asatsika. Misy asa zay tsy nofisinao mihitsy tany amin'ny fahatanoranao fa de zao lasa iny ny tonga eo amin'ny fiainanao. Ary mety amin'ny zavatra goavana be mihitsy Saoly eo zany de zao tena tsy neritreritra mihitsy Saoly ho tonga mpanjaka, tsy nanofy an'izany akory Saoly hoe mba ho tonga mpanjaka andray andro any. Ary mety betsaka ny olona rehefa ko malala sendran'izany tsy manam-pona inona na inona mihitsy am'lay zavatra andrasan'andriamanitra aminy, fa eny am-pandehanana eny de zao Andriamanitra no mitantana de tonga amina zavatra tsy eritreretina mihitsy aza. Na fanambadiana azy io betsaka ny olona tsy nanam-po mihitsy netrehitra hoe de inolino no vady be de be mihitsy hoe tsy mba napozina mihitsy fa raha ianao napoziko vadiko efa 10 taona angamba de efa nakany aminareo fa izao tsy nanam-po mihitsy fa dia zay no nitranga de zay zany. Misy lafin-javatra maro isan-karazany zay mitranga eo amin'ny fiainana zay tsy ampoizina fa izao rehefa ko malala ao anatin'izay tsy ampoizina izay ny fitantanan'Andriamanitra dia raha tsy manam-po ary le olona de nivahany Samuela 1:10 de izao reto misy zavatra telo tsy ampoizina lay fitondran'Andriamanitra mahasoa mazava ho azy, mahatsara mazava ho azy, fa izao ao anatin'io tsy ampoizina io de izao manome maridalana kosa nefa Andriamanitra. Misy zavatra tsy ampoizina tapoka fa izao eny an'elanelany eny dia manome maridalana repère na ataovy amin'ny teny frantsay hoe indice na signe hoy ny filazan'ny Jaona azy na famantarana zay no lazan'ny baiboly azy eny am-pandehanana eny de manome famantarana ny tompo manao hoe ity le lalana. Satria Saoly de tsy anapo mihitsy tampoka loatra amin'ny Saoly ny hoe vetivety kely eo eny am-pitadiavana boriky izy de tonga ny olona vahoaka no man'ny Samuela hitsena azy ary de tenenin'ny Samuela manao hoe ity ny sorokena ho anao, sorokena zay efa nomanina ho anao efa nendrasana ny fiavianao mihitsy ity sorokena ity. Fantatry Saoly tsara ny dikateny hoe sorokena ohatrany aty amintsika tolo manao hoe vodiena natao ho an'ny mpitondra, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny endrina de zao omena le vodiena de gago Saoly manao hoe ahoana moa no omena vodiena hitady briky ny nalehako jerereto olona miandray efa fanasana be tsy nanam-po mihitsy Saoly ary vetivety eo dia nirarahana tavoara izay nirarahana diloilo tao anaty tavoara zay fantatry Saoly ny dikany fa fanosorana tampoka loatra tamin'ny Saoly. Ary raha tampoka loatra tamin'ny Saoly le izy inona arany tsy maintsy nataon'Andriamanitra, tena tsy maintsy mihitsy de nanome famantaran'Andriamanitra mba tsy hatonga ny Saoly ho tampoka eo fa tsy ho zakany na hiveriny lalana izy na hanaonao foana izy de nomeny ny tompo famantarana izy. Zay rehefa ko malala misy zavatra ndray tampoka amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsy ampoizina mihitsy tampotampoka ianao atsoina amin'andraikitra ohatran'izao avianao aty ianao avy any ananina vany no atsoina manao hoe avianao aty fa ianao no mandray an'ity andraikitra ity, avianao aty fa ity le izy dia mety ho tampoka mihitsy fa izao kosa nefany ny tampoka eo fa mahazo matoky ianao fa raha sitrapon'Andriamanitra eo tsy mangataka famantarana akory ianao fa omeny ny tompo famantarana ianao, omeny ny tompo fahazavan-tsaina de fantatrao manao hoe tsy kisendrasendra kay le izy. Ay tsy kisendrasendra, ay Andriamanitra tsy mananao foana fa ay efa nomanin'Andriamanitra ho ahy io. Zay voalohany rehefa ko malala ho tsika hoe manome signe na manome famantaran'Andriamanitra mahatonga anao tsy ho tampoka aminao na ho zakanao na ho vitanao na hampahery anao ilay heverina ho tsy ampoizina, fitahiana tsy ampoizina, andraikitra tsy ampoizina, mahasosy fahasoavana tsy ampoizina koa aza omen'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao raha lalinina ilay famantarana
inona lay famantarana mba hatonga n'ilay olona ahafantatra amin'ilay andraikitra tsy ampoizina de jereo tsara lay famantarana nomen'ny tompo lay famantarana nomen'ny tompo dia jereo tsara ny voalohany indrindra de hoy Samoela zao ahita olona anakiroa ianao eo amin'ny fasandrahely faharoa ahita olona anankitelo ianao any Betela ary fahaefatra ahita olona be dehibe ianao any Gibea. Inona ny iraisan'ireo toerana rehetra ireo ary inona ny iraisan'izy rehetra de reto zavatra ireto. Voalohany ny olona mandrakariva ry afako malala ny famantarana omen'Andriamanitra anao de zao eny amin'ny olona. Misy olona irahan'Andriamanitra miteny aminao tapoka, misy olona irahan'Andriamanitra mibitsika aminao tapoka manao hoe io le izy, ity le izy mety aminao io, na tena sahaza anao io, na atonona anao io. Miainga zava-dehibe mandrakariva ny olona. Raha mantsika mitady famantarana miloha amin'ny zavatra. Raha misy tanora zay rehefa ohatra ka ohatra manao fanadinana avany amin'ny mpanaovana fanadinana de miteny manao hoe sivy numéro ako mibaka afaka zany. Eny finoanao zany mety ho famantarana ny hoe sivy numéro ka izy efa mety zatra mpanao tsabo sivy na tsabo telo de sivy numéro ako firy zany telo efatra roa ny safarany sivy numéro ako afaka zany. Na raha ohatra ka hoe aotra tena tsy afaka zany. Tsy de tena zay loatra raha jerena amin'ny Baiboly. Fa ny voalohany indrindra de zao mety ho famantarana ho anao zany amin'izay eritreretanao azy fa tsy zay loatra. Fa eto ny famantarana tian'Andriamanitra ho tsainao de zao misy olona mifamatotra mandrakariva amin'ny olombelona. Misy olona irahan'Andriamanitra miteny aminao, irahan'Andriamanitra mampahafantatra anao, vava-pitenenin'Andriamanitra. Vavan'olona mpitenenin'Andriamanitra amin'ny fotoana tsy anampoizanao azy akory, amin'ny fotoana tsy eritreretanao azy akory. Ary iainanao isan'andro ke zany, iainantsika isan'andro zany. Itsika mpanompon'Andriamanitra tonga tapoka diakonina, satria misy olona tapoka miteny aminao manao hoe anao tokony ho diakonina, na misy olona mibitsika tapoka tsy ampoizina. Reo mantsy lehitretsika mandrakariva hoe aretina be zao hoe eny fa mandrakariva ny tena totaly be de zao misy olona ndray fianakaviana mpitandrina sa diakonina koa isanamana misy miteny tapoka amin'ny ary anao tokony anao diakonina, ianao tokony anao mpiandry, na ianao tokony anao mpitandrina. Misy olona mpitenenin'Andriamanitra tahaka zany. Fa hotsika manao hoe ny olona aloha vao zavatra. Ary ny faharoa zay ao anatin'ireo toerana na marika ireo na hamatana tiany Samuel ho tahakatry Saoly ka tiantsika ho takatsika koa amin'ny ahoana moa ny fomba fotoan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony. De zao lay toerana tsy kisendrasendra, toerana fantatry Saoly tsara io, reo toerana telo ireo satria jiosy izy toerana fantany tsara. Amintsika ny tsisy heviny ireo fa amin'ny Saoly misy heviny. Jereo tsara fasandrahely ao amin'ny faritany Benjamina. Benjamina ny fokon'ny Saoly. Saoly de fokon'ny Benjamina ary ao amin'ny fasandrahely Rahely de tsy akory fa reniny Benjamina ary maty teo ampiterahana any Benjamina Rahely. Zay le tantara. De le famantarana zany izay tian'ny tompo fantatry Saoly de izao fantatro ianao, fantatro ny tantaranao, ary de izao miverina ao anatin'izay vaka izay, mamerina ny Saoly ao anatin'ny tantarany, ao anatin'ny fiainany fianakaviany. Avako malala ny maritarana de izao tsisy kisendrasendra mitony antson'Andriamanitra itony. Raha ianao mieritreritra hoe za tonga diakonina fotsiny ary na mety ho amin'ny asa aza, mety ho amin'ny asa andavanandro koa za tonga dokotera fotsiny am'izao na tonga mampianatra fotsiny am'izao, tsy zany mihitsy. Zay ny mahatonga antsika tsy manoko totoa amin'ny asa. Zay mahatonga antsika tsy karazan'olona kilavaka amin'ny asa, na mpiompisika, na mpivarotsika, na mpanjaitrytsika, na mpampianatritsika, na entrepreneurtsika, na pasteritsika, de zao fantatsika fa tsisy kisendrasendra. Eketsika io tsika teo fa tsy determinista itsika. Fa eketsika fa misy zavatra hitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony araka ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra azy. No zany de zao ny tian'ny tompo ao an-tsaintsika de ity zava-dehibe ny faka, zava-dehibe ny maha isika atsika,
zava-dehibe avytatsika ny asatsika ny maha izika atsika ary na dia madinika Saoly madinika Saoly moa de efa ny teny mandrakariva tamin'ny eo arizy moa miteny andiny firaika amby roapolo hoy Saoly tsy Benjamina va tsy ny kely indrindra amin'ny firenen'ny Israely va ny mpianakavin'ny firenen'ny Benjamina. Zany hoe tena fantatry Saoly ny tantarany maha izy azy. Rehavako malala isan'ny ilaina ny fahafantarantsika ny tantarantsika mba tsy hahatonga antsika hanana fiforetana anaty na complexe na mifanohitra am'izay koa na fisondrotantena anaty. Zany hoe indraindray ny olona tsy tena mahafantatra ny maha izy azy ka tsy mitondry zany maha izy azy any amin'Andriamanitra zany de manjary manana complexe izy. Fa eto izay complexe zay le tenenin'ny Saoly manao hoe sange kely sange madinika kely inona moa zay za dia izay mihitsy no nisitran'ny tompo mba hahatonga ny Saoly ho afaka am'le complexe d'infériorité mba tsy eritreretan'ny Saoly ka manao hoe hijoro ve za Benjamina ve za de hijoro eo anatrehan'ny Joda ny fokon'ny Joda matanjaka be hijoro eo anatrehan'ny fokon'ny Efraima zay nisy andry Josoa sy ny namany ny taranako Josoa sy ny namany matanjaka be. Ino ty foko kely ny Benjamina dia tian'ny tompony sorony zay ny sitran'ny tompo zay ary zay lay ataontsika hoe famantarana ny eken'ny tompo fa madinika Saoly fa nasehon'ny tompo fa tsy miankina am'zany ny fitondran'Andriamanitra azy fa miratra izy araka ny teneny manao hoe amin'ny andininy fahaenina sy ny andiny ka hatramin'ny andininy fahavalo de tenenany manao hoe ataovy voaovy ianao ary de zao ataovy zay azy ny tananao atao. Fa ny faharoa rehavako malala reo toerana reo eo lay hoe toerana nisy andrana fasandray ely fa lay toerana faharoa de zao ny zava-dehibe faharoa de zao lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Ifanojo olona ianao reo olona telo reo andehanao fanatitra mpisorona ve reo olona reo de andehanao fanatitra any Betela tam'izany fotoana zany ny toeram-pivavahana mbola Jerosalema mbola taty aoriana Jerosalema ty mbola badiky Davida fa ty amin'ny andron'ny Davida vo Jerosalema ny toeram-panategana fanatitra fa i Betela mandrakariva ny toeram-panategana fanatitra fa izay. De reo olona reo zany andeha iona amin'Andriamanitra. Ny olona miona amin'ny Saoly zany io ka ho famantarana ho azy ahatonga azy anaiky ilay antson'Andriamanitra anaiky ilay andraikitra omen'Andriamanitra azy olona andeha hivavaka. Olona andeha hivavaka ary le olona andeha hivavaka de nizara ny mofo ho atao fanatitra ho an'Andriamanitra ho an'ny Saoly. Zany hoe lay famantarana de izao zava-dehibe lay toerana ho an'ny Betela ao Gibea lana makany Betela amin'ny faritry Tabara moa zany dia iny fa izara amin'ny Saoly ireo mofo zay noentiny ireto olona ireto. Ina diky zany rehavako malala famantarana ho an'ny Saoly fa izao avy amin'Andriamanitra io antso eken'Andriamanitra fa izy ilay antsoina. Rehavako malala mamperitreritra ny fitoran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony tsy misy kisendrasendra mandrakariva tsy misy zavatra kisendrasendra alamin'Andriamanitra alahatr'Andriamanitra arak'izay sitrapony ekentsika fa misy ny fahafahany isafidianan'ny Saoly fantatra zany fa zay ampianariny soatra masina antsika an'io de zao fantatr'Andriamanitra nitondrananao ary raha fantatr'Andriamanitra nitondrananao de manomenao maridalana sy famantarany ny ampandehanana eny izy mba hahatonga anao ho resy lahatra fa eo akaikiny ianao mba hahatonga anao resy lahatra fa mitantana anao izy mba hahatonga anao resy lahatra fa mety aminao ny fitondrana. Ary nefa rany de izao nandray ny fanamasina i Saoly. Ny fiafarany zany lalana hitondran'Andriamanitra anao zany de izao mahatonga anao miaona amin'ny maro
tsy teny an-dalana nomezany tompony fanahymasina tsy tany amin'ny tao amin'ny nanosorana ny soaloham-panjaka fa rehefa niaona tamin'ireo mpaminany, zany hoe rehefa niaona tamin'ny fiangonana, rehefa niaona tamin'ireo mpino dia nandray ny fanahymasina. Ry havako malala, inona ny dikan'izany? Ny olona antsoin'Andriamanitra dia izao mifara mandrakariva ao amin'ny fiangonana izy. Na inona fitahin'Andriamanitra ataon'Andriamanitra anao dia aza miala amin'ny fiangonana, aza mandositra ny fiangonana, fa mandrakariva ny fiafaran'ny fitahin'Andriamanitra dia mitraika mandrakariva ao amin'ny fiangonana. Reto mpamanana ry havako malala, mampahiry anao fa any amin'Andriamanitra ao dia mitantana anao, mahafantatra izay hitondrana anao ary tsy manary anao. Mety ho tampoka ny hitondrany anao tsy fantatrao fa matoky, fa momba anao Andriamanitra. Ny famantarana tsara indrindra izay nomeny ny tompo anao anio hitanao amin'ny lalana rehetra izay alehanao dia ny hazo fijaliany Kristy izay mitantana sy manazava ny dianao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra miantoka ny fiainanay ianao, Andriamanitra manazava ny lalanay ianao, Andriamanitra mitondra ny fiainanay tsy misy kisendrasendra fa araka ny fahendrenao sy izay mahasoa anay. Tompo, betsaka ny zava-miafina tsy takatray amin'izay hitondranao ny fiainanay, fa tianao takatray kosa ny finoana fa Andriamanitra mihevitra izay mapety ny fiainanay ianao. Betsaka ny tsy ampozinay, betsaka ny tsy takatry ny sainay, fa betsaka koa ny famantarana izay ataonao eny an-dalana eny, mandresy lahatra aminay ka milaza aminay manao hoe ity ny lalana ka andehano. Dia ataovy ety amponay Tompo ny fo matoky anao, ny fo mahita, mahay mamantatra, mahay miaino, mahay mijery ireo famantarana miaro samihafa ataonao amin'ny fiainanay. Dia ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izay antoko ny fiainanay, ny fandraisana azy ho Tompo sy mpamonjy anay, ny sakramenta masina, ny teninao Andriamanitra, mikolo ny fanoloran-tenanay, dia famantarana ahatsiarovanay fa eo akaiky ny mandrakariva ianao. Dia ampioreny Tompo ny finoanay anaraka ny teninao sy ny fanarahananao ao anatin'ny fahatokiana fa Andriamanitra tianay. Dia tahio ny herinandronay vaovao, herinandro feno fifaliana sy fiadanam-po. Saotra Tompo. Amen.